manatrika ny fotoan-dehibe androany ity manarak'izay dia miaraba manokana an'ireto ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra ny apôtra Andriana Firavelona Mivady indrindra moa maman Daniel arabaina manokana ny amin'ity androany ity dia miaraba anareo mpanompon'Andriamanitra rehetra avy any amin'ny faritra izay tonga eto miaraba antsika rehetra tompoko tratry ity androandrio ity dia isotra an'Andriamanitra isika satria mbola men'Andriamanitra tombonandro mpahavelomana mbola afaka miatrika izao fotoana izao indrindra miara-mankalaza ny 580 taona ny ray aman-dreny renitsika izany ka dia isaorantsika n'Andriamanitra izay rehetra izay dia ho fanomboantsika ny fotoana dia hivavaka isika ametraka operetan'Andriamanitra izao fotoana izao mba tena isy ny fanatrehan'Andriamanitra mba samy hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra isika ary indrindra moa tsy hoe tonga fotsiny hamonjy fety ianao fa tonga hiaona amin'Andriamanitra amin'ity maraina ity tsara na mba mitsangantsika dia hivavaka ametraka an'izao fotoana izao operetan'Andriamanitra tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no isorana ny anaranao makasitraka Jesosy eo ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay indrindra ty tombonandro nomenao anay androany ity afahana manompo anao afahana mideranao afahana mankalaza anao indrindra tompo afahana mankalaza ny fisingerenan'ny taona ny ray aman-dreninay makasitraka Jesosy ny amin'ny tombonandro efa nomenao azy ary dia mbola homenao tombonandro mihoatra ihany koa izy araka sy sitraponao indro petraka fenao petratananao ty fotoana ity aoka hanatrika feno eto ny herinao ho marina eto Jesosy amin'ny teninao fa naiza angonadronany telo amin'ny anarako ianao dia voana ako eto voanay tokoa ianao Jesosy ho marina eto ny teninao izay tsy raha avy tonga eto tsy misy alamaina eto fa samy hatsapa ny fanatrehanao andray hery ndray avy eny aminao andray fahasoavana avy eny aminao ndray zahay tian'io ity ary taio zay rehetra taonay eto taio ny ira fiderana ny vavaka izay asandratrao ny teninao izay ho ambara eto tompo dia ho tanteraka aminay tsiraray avy makasitraka Jesosy eo satria fantatray fa eto ianao manatrika anay eto ianao amin'ity maraina ity ho voninahitry ny anaranao amin'ny anara mahelan'i Jesosy makasitraka tompo amen dia samy mahazo ny toerantsika tompoko raha isika mbity hafetanana ny mpitarika fiterana tompoko ataovy mafy ny tehatananao voninahitr'Andriamanitra halleluia halleluia ndao tsika hitsangana avy hatrany tonga etsika hanompo an'Andriamanitra sady izany ve dia andao ny fotsika ny saintsika fatsika tanteraka any amin'i Jesosy dia androany zay te hiarahaba manokana ny ray aman-dreny ara-panahy arabaina ho tahian'Andriamanitra hatrany hatrany dia ao anatin'ny fiderana dia tao aminay ianao mba tena hanompo amin'ny fonao rehetra androany aza mijery ny olo akaikinao mety hoe mandizy na tsy mandihy fa androany anao sy Jesosy ny androany dia tsara indrindra nomena an' Jesosy. Nous allons commencer la louange en faisant monter une chant d'allégresse, une chant de joie pour dire que notre Dieu est un Dieu formidable. Lorsqu'il était à Tanana Mafantupoa, de Wanatintira Voluti, de Ilassica Fan Fifalila Chamits Louet. Amen. Ça ne tout guette nos ante, fale now, fen fifaline now, armis fifaline en boubou guette, amen. Nous allons acclamer fort pour le Seigneur. Seigneur, reçois la louange de ton peuple ce matin, car tu mérites la louange, tu mérites d'être glorifié, d'être adoré. Let's get you on Tumbu. Toute la création te loue. Salvaguarire chami teranao, Shewanzeli mama kalazanao, Yulu masinami yankuka, Sami manambara fatsa. Assaggiato dalla notte alla sau. Unitarica, Waminga wichit, Uwanasha maricha, Teranao zai, Watsaranao, Wanzaka unitarica. Fifali, Nilacha fifali, Majaksai fifali, Nyaraka milewanze. Telefona nella Jensen Pauli. Nyala
Voninahitra ho amin'ny avizitra ho an'Andriamanitra. Teranao izay ampofoana Teranao rehetra. izay fa tsara anao manjaka voninahitra. Nous allons encore le redire. Voninahitra ho amin'ny avizitra ho an'Andriamanitra. Teranao izay fa tsara anao manjaka voninahitra. Fifaly ny lanitra. Fifaly, mandrakizay fifaly, miaraka amireo anjely. Fifaly, ny lanitra fifaly, mandrakizay fifaly, miaraka amireo anjely. Fifaly. Fifaly, 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 fifaly. Nazayan. Fifaly. Fifaly, 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 fifaly. Alléluia. Tatsika horakoraka mafy an'i Jesosy a. Fa mendrika ho azy zany. Seigneur, tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites tout l'honneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons devant ton trône pour t'adorer, pour te louer de tout notre cœur. Mendrika ny fiderana ianao. Satria ianao ilay tompon'ny fahatsarana. Ara izay toy izao tompo dia noho ianao. Ka noho izany tsy afaka ny anginy zahay. Comment ne pas te louer, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous voulons te louer avec des chants d'allégresse et de joie. Est-ce que l'assemblée peut chanter comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te
mbola misy mafimafy zany talefasyany atao mako ny teatananao famezana voninahitra n'Andriamanitra. Mandalo fotsiny zao fotoana zao fa ndao tsika anararoatra itenan Jesosy hoe Jesosy tena tianay ianao. Raha mety anao dia asandrato ny tananao dia lazao hoe Jesosy tena tiako ianao. Dia matoa amin'ny joreto androany dia tena nompo anao amin'ny foko rehetra. Jesosy tsy misy tiako mihoatra anao ary tsy misy atakaloko anao. Tianay ianao Jesosy dia izany mahatonga anay ao anatin'ny tira manaraka ty dia hitory fitiavana aminao zay dia ankafizinay zao fanatrehanao zao. Nous voulons juste te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Nous t'aimons tellement. C'est pour cela, Seigneur, que nous te louons de toute notre force. Alléluia. Datiki dula dula wantumpu. Monsieur la tenatian, c'est ça, se fait en joie. Devons-nous le redire encore une fois? Loviam-nosa, aminosa te socia. Loviam-nosa, si se sacana na yon fitiavano. Nous allons louer le Seigneur avec les pas dedans. Aminosa te socia. Loviam-nosa, si se sacana na yon fitiavano. Loviam-nosa, aminosa te socia. Loviam-nosa, si se sacana na yon fitiavano. Let's get you on tofu.
Acclamons fort encore le Seigneur. Nous prenons vraiment cette journée pour une grande grâce pour nos frères et sœurs. C'est une grande grâce pour nous car Jésus est parmi nous aujourd'hui. Et que tous ceux qui croient que notre Seigneur est parmi nous verront Dieu agir. Et que notre Dieu l'accomplisse pour nous. Que chacun regagne sa place. Et la gloire seule revienne à notre Dieu. Nous vous saluons, chers frères et sœurs qui êtes ici. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous saluons aussi tous les serviteurs de Dieu qui nous ont rejoints ici. Et nous saluons particulièrement Pasteur Daniel Andjanevraville. Puisqu'aujourd'hui elle célèbre son 65e anniversaire. Et nous croyons vraiment que ce jour de plus pour elle va contribuer au plan de Dieu. Et nous saluons aussi chaleureusement tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et nous croyons vraiment ce que Dieu fait ici, Dieu le fera chez vous, dans votre maison. Et si vous le croyez vraiment, Dieu l'accomplira. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Et je vous exhorte donc encore à faire des louanges d'adoration devant notre Dieu. Et le groupe de louanges va nous indiquer maintenant pour 2 chants supplémentaires. Alléluia. Datsika tsangana mbola ideran-tompontsika mifotsika rehetra. Mendrika ny fisaorana izy, sady izany ve? Noho ny fahasoavany, noho ny fitiavany, dia noho izay rehetra efa nataony. Amen. Datsika hisaotra ny Tompo amin'ny alalan'ny tsiro ity. Ako feno fakasana ny fonao. Sotrana Andriamanitra Titu. Sotrana Andriamanitra Titu. Sotrana no mi fahasoavana. Sotrana no mi fahasoavana. Sotrana no mi fitahirana. Sotrana no mi fitahirana. Sotrana no mi famidrakuna. Sotrana no mi famidrakuna. Sotrana no mi fitiavana. Sotrana no mi fitiavana. Sotrana Sotrana Andriamanitra Titu. Sotrana Andriamanitra Titu. Sotrana Sotrana no mi fahasoavana. Sotrana
Hallelujah. Amfifalina no iderana, afiumina no akalazana, isika rehetra no iraisana, indera mavilay tomponyaina, amtehatanana le komidi, andao sefa iraisika
tukulite iulana itea tera raina saina isiketi iarite yarani iterana iusiulan asham sayari tu yatra yazaniu mariniwa hatuka sika iterana iterana iusiulan asham sayari tu yatra yazaniu mariniwa hatuka sika iterana Que chacun prenne sa place. Russo amin'ny fandarana manaraka sika dia ny fandarana afahantsika manome ho an'ny asan'Andriamanitra. Nous allons maintenant approcher au moment où nous allons contribuer au ministère de Dieu. Ho antsika fiangonana toka manaraka an'ity fotoan-dehibe ity. Pour vous, chère Église qui est ici en ces lieux, eny ianareo zay manaraka zao fotoana izao anliana ihany koa. et vous également, chers frères et sœurs qui nous suivez de chez vous, ataovy manandanja amintsika ny manome ho an'ny asan'Andriamanitra. je vous exhorte vraiment à prendre en considération que c'est important de donner pour le ministère de Dieu. Aza matahotra ny manome ianao. N'aie pas peur de donner généreusement. Satria ny Baiboly dia mampianatra fa rehefa manome isika dia manapa-kevitra ny any an-danitra hanome antsika. Puisque la Bible nous indique clairement que lorsque nous donnons, les cieux s'ouvrent pour nous. Ary mihoatra no zay omentsika no nambaran'i Jesosy fa omeny antsika. Et Jésus nous indique qu'il nous donnera abondamment plus que ce que nous avons donné. Raha mitondra ny ampafolo-karena ihany koa isika zany hoe ampafolon'izay nitahinanao. Et lorsque nous apportons dans la maison de Dieu la dîme, c'est-à-dire 10% des bénédictions que nous avons reçues, dia mbola nilaza ihany ny Baiboly fa hosokafan'Andriamanitra varavaran'ny lanitra ampidina ny fitahina feno eo amin'ny fiainanao. et la Bible nous dit encore que les écluses des cieux vont s'ouvrir pour nous pour bénir ta vie. Doia hoe mino an'izany ianareo. Et je vous invite donc, chers frères et sœurs, croyez en cela. Tena mino an'izany amin'ny fonareo ianareo. Croyez en cela de tout votre cœur. Fa zay nonao no amarin'Andriamanitra. Car Dieu prendra pour vérité ce que tu crois.
mazava be ny fitonana vavolombelona natao le mpanompo vavin'Andriamanitra omaly. Il y a eu un témoignage d'une sœur hier. Nisy vehivavy anankiray pinao aminy zay voalazany dokotera hoe tsy afaka niteraka intsony. Il y avait une fervente dans son église, une femme qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Ary nitondra taratasy io vehivavy io milaza fa io no lazainy dokotera fa tsy afaka hiteraka intsony. Et cette femme avait apporté son certificat médical qui indiquait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Dia ino tsara ke so fanentanana nataoko izao mba ilazako aminareo hoe raha manam-pinoana ianao dia izay inonao no ataon'Andriamanitra aminao. Et garde un peu attention à ce témoignage que je te partage pour que tu considères vraiment que Dieu va agir pour toi. Dia le mpanompon'Andriamanitra vehivavy zay nitoro teny teto omaly Et la servante de Dieu a dit, hoe toany ny taratasinao izy izy amène-moi tous tes certificats médicaux. fa zaho manana taratasy hafa zay ho ambarako aminao. Mais moi, j'ai un autre certificat pour toi maintenant. Dia le taratasy kasy any amin'ny baiboly Et c'est un certificat de ce qu'indique la Bible. ity ny voalazany dokotera Voilà ce qu'indiquent les fa médecins. tsy hiteraka intsony ianao. Tu ne pourras plus avoir d'enfants. Ity kosa ny voalaza amin'ny baiboly Et voici par contre ce fa afaka qu'indique la Bible. niteraka ianao. Tu auras encore des enfants. Izy amin'ireny no inao le voalaza dokotera sa le voalazany baiboly. Est-ce que tu vas croire ce que t'indiquent les médecins ou ce que te dit la Bible? Tena mila misafidy isika. Nous devons choisir, frères et sœurs. Tena mila misafidy isika. Nous devons vraiment choisir. Raha tiany no inonao inona ntsony ny azo atao fa dia zay zany ny mombanao. Si tu crois vraiment en ces certificats médicaux, qu'est-ce qui t'arrivera de mieux? Fa raha ty voalaza amin'ny baiboly amin'ny ty taratasa baiboly ty no inonao dia hiasa araka an'io Andriamanitra. Mais si tu crois en ce que la Bible te dit, Dieu va agir selon ta foi. Dia ren'Andriamanitra fa nino izy. Gloire soit à Dieu. Elle a Dia rehefa prié. nataony vavaka Et lorsqu'on a prié, dia ilay kibo tsy afaka hipetrahana zazakely iny lasa nitoejaza izy. et le ventre qui ne pouvait plus accueillir de fœtus, il y a eu un enfant. Ary teraka somatsara izy taty aoriana. Et l'enfant est venu. Teka mahafan'Andriamanitra izy. Gloire à notre Dieu. Matetika devoly dia mampirorosaina. Souvent, le diable te met dans la confusion. Tena mampisalasala izy. Il te fait vraiment douter et hésiter. Fa Andriamanitra kosa etsy an-tany dia milaza aminao ny zavatra tiany ataony aminao. Mais Dieu en face te réconforte sur les plans merveilleux qu'il a pour toi. Toy aho amintsika rehetra toka eto. Et je vous dis encore, frères et sœurs, Isa no inonao ny tenin'ny devoly sa ny tenin'Andriamanitra. quelle est la parole que tu vas prendre en considération, celle du diable ou la parole de Dieu? Hoy aho amintsika rehetra. Et je vous dis donc, Matahoran'Andriamanitra. ayez crainte de votre Dieu. Toeriny devoly. Opposez-vous au diable. Ekeo zay lazain'Andriamanitra. Acceptez la parole de Dieu. Fa raha misy manaiky anao, Car si tu crois, eto Jesosy. Jésus est là. Any ny voninany aminao izy. Jésus va agir. Any en ny toi. heriny aminao izy. Il va indiquer sa Zay puissance rehetra envers midaka toi. tany hiteka mafy be. Que celui qui croit acclame le Seigneur encore. Halleluja. Alléluia. Ka hitondra ny fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra isika. Nous allons apporter vraiment notre contribution au ministère de Hitondra ny Dieu. ampahafolo-karena. Nous allons apporter la dîme dans la maison du Tsy Seigneur. mihintsy zay lazainy devoly isika. Ne croyez pas ce que le diable Fa te mihintsy dit. zay lazainy baiboly. Croyons ce que la Bible dit. Mihintsy zay teny ao anatin'ny baiboly. Croyons tout ce que la Ary dia Bible anao dit. pratika an'izany tsika Nous androany. allons le pratiquer Dia amin'ny maintenant. anaran'i Jesosy. Et au nom de Jésus, Nitsofoko rano anareo. je vous bénis. Ahita voninahitry'Andriamanitra ny anareo. Vous allez voir la gloire de Dieu dans vous. Ahita ny heriny ny anareo. Vous allez voir la puissance de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Andraorandroso ho anareo zay nanomana ny ampahafolo-karena makanisa ty alohany ety ety ihany koa moa misy an'ilay fanohanana ny missiontsika. Que ceux qui sont prêts à apporter la dîme viennent devant, à gauche et à droite. Et ceux qui vont soutenir le ministère média viennent déposer ceci dans le coffre au milieu. Rehefa aveo tatazany toerana ny fanomezana zay omentsika rehetra. Et l'offrande sera collectée à notre place. Ao anatin'izany hiaraka anao hira amin'reto ekipa reto isika dia mahazo mandroso isika zay tondra ny ampahafolo-karena. Et durant les offrandes, nous allons rester dans la louange et l'adoration. Jangan lupa nasuh tuka, sisana
Datsikitiaka mafan Jesosy. Dia araky ny fanaontsika moa re fiangonana Et comme nous le faisons usuellement, chère Église, isam-bolana dia mizara valopy raky deabe aminareo zahay chaque mois nous partageons une enveloppe spéciale mba ahafahantsika manoana hatrany ny asan'Andriamanitra pour que nous puissions encore soutenir l'évangélisation. dia ho zaraina zao zany le valopy a Et cette enveloppe va être partagée dia maintenant. amin'ny herinandroany a mba hitondra ny fandraisantsika anjara isika Et nous allons emporter notre contribution pour ce ministère. dia mbola anao hira ray isika miaraka amin'reto mpidera reto a mandritry ny fotoana izarana le valopy tompoko Et nous allons rester encore dans la louange et l'adoration durant ce moment. dia mazoa toerana avokoa ianareo rehetra tompoko Vous pouvez prendre place. amaky baiboly avetrany isika araky ny voalaza amin'ny oabolana toko faraika amin'ny telopolo andininy fafolo sy ny faraika ambin'ny folo
Nous allons tout de suite lire la Bible dans Proverbes chapitre 31, versets 10 à 11. Toy voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Voici ce qui est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy, matoky azy ny folon'lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Vakitsika indray ny boky Matthieu toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Lisons maintenant Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy ororotany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanako dia ny vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala. Ary mpiamina ny vato-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalaka ny laza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay fanombohana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araky ny nolazainy. Avia ka jereo fatao noho nandrian'ny tompo. Ary mandeha ihany faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo ho an'ny Galilea izy, ano ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo ao. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra. Dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena tamika nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanatona dia niazona tongony ka niakoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandeha ihany ka sao makany Galilea ny ralako fa any no ahitany ahy. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fit rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, je vous dis en tant que serviteur de Dieu, croyez-vous vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Le croyez-vous, vous qui êtes ici? Croyez-vous vraiment qu'il est le sauveur de ce monde? Acceptes-tu que Jésus est le sauveur? Et je vous dis encore, crois-tu? Et crois-tu vraiment que Jésus est mort à la croix? Et crois-tu que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous cela, vous tous qui êtes ici? Et voici encore ma question. As-tu déjà reçu Jésus en toi?
efa tena nahazo toerana ao anatinao ve Jesosy? Est-ce que Jésus a vraiment une place en toi? Re fiangonana rehetra toka eto Chère assemblée qui est ici, tena arak'ireo voalazo ireo tokoa ve ny mombanao eo anatran'Andriamanitra? est-ce que tout cela te concerne vraiment devant Dieu? Raha eny ny valiteninao, Si ta réponse est oui, raha eny ho iaho valiteninao, je dis que si ta réponse est oui, inona ny fiantraikan'izany teo aminao manokana? quel est l'impact de cela dans ta vie? Inona ny zavatra niova teo aminao manokana? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie personnelle? Sa sanatria ve Ou bien, tsy niova kory ny fiainanao? ta vie n'a même pas changé? Le fiainanao fahiny ihany mbola fiainanao mandrika ankehitriny, C'est ta vie d'autrefois que tu vis encore kanefa aujourd'hui. ianao milaza fa mino a Jesosy, Et pourtant tu dis que tu crois en Jésus. kanefa ianao milaza fa manana Jesosy. Et pourtant tu dis que tu as Jésus. Araka voalaza Baiboly mantsy, Selon ce qui est écrit dans la Bible, zay rehetra efa niroso tamin'ireo dikana nambarako ireo tous ceux qui ont déjà avancé vers ces étapes dont dia j'ai tsy maintsy parlé, miova ny fiainana, leur vie doit changer. tsy maintsy tonga olom-baovao zany olona zany. Ces personnes deviennent des êtres nouveaux. Ohatra amin'izany, Par exemple, afaka tamin'ny fahotana izy, ils ne pêchent plus. afaka tamin'ireo fomba ratsy niainany fahiny izy, Ils n'ont plus les mêmes addictions d'autrefois. hatramin'ny toetrany, Même leur caractère, hatramin'ny toetrany même leur miova caractère tanteraka. change complètement. Mazava ny voalaza Paul apôstôly Ce que l'apôtre Paul dit est hoy clair. izy ao Korintana faharoa toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Koa raha misy olona mino an Jesosy, si quelqu'un croit en Jésus, koa raha misy olona nandray an Jesosy, si quelqu'un a reçu Jésus, raha misy olona manana an Jesosy, si quelqu'un a Jésus, dia tonga olom-baovao zany olona zany. cette personne est une nouvelle Le tantara créature. fahiny, Le passé est passé. le fomba fiaina fahiny Sa vie d'autrefois efa lasa tanteraka. est déjà terminée. Dia hoy ny voalaza Baiboly, Et la Bible dit, tonga manana fiaina vaovao zany olona zany. sa vie est une vie nouvelle. Tsy hafa fa tahaka ny Zakaiosy e. C'est la même chose pour Zachaïus. Voalaza ty Baiboly ity fa Zakaiosy dia mpangalatra, La Bible dit que Zachée est un voleur. olona ratsy toetra, Il avait un mauvais caractère. olona fetsifetsy, Il était malin. efa maimbo tao amin'ny tanàna misy azy mihitsy izy. Il était vraiment fameux dans sa ville. Fa tena tsy takatra saina riavana. Mais ce qui s'est passé, bien-aimé, Rehefa tafahona tamin'i Jesosy izy, quand il a rencontré Jésus, rehefa nampandrosa Jesosy ao an-tranony izy, quand il a accueilli Jésus dans sa dia maison, hoe Baiboly hoe niova ny fiainana. la Bible dit que sa vie a changé. Tsy hoe niampitsy izy vao niova, Ce n'est pas le lendemain qu'il a na hoe afaka changé. herinandro vao niova, Ce n'est pas la semaine fa suivante teny qu'il a eo ihany dia changé. niova. Mais à l'instant même, il a Zany changé. no antony natokany Zakaiosy ny teny an'izao teny zao. C'est pourquoi Zachée a dit ceci. Tompo, Seigneur, ny atsasaka ny fananako adia amitiko dia aromeko amin'ny malahelo. la moitié de mes biens, je vais les vendre et donner aux pauvres. Ary ny zavatr'olona rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana dia honeriko avy efatreny. Et tout ce que j'ai pris par ruse, je vais le rendre 4 fois plus. Izy amintsika no tsy mahafantatra an'ilay ompitenenana malagasy Qui ne connaît pas ce proverbe malgache hoe tanana zatra mitsotra tsy mahay vokana vetivety, qu'ils doivent toujours recevoir ce qu'il a donné. kanefa tamin'ity indray mandeha ity Mais cette fois-ci, teny eo ihany dia niova Zakaiosy, à l'instant même, Zachée a changé satria tonga tao an-trano ny Zakaiosy, tonga tao an-trano Jesosy parce que Jésus est entré dans sa maison ary tafiditra tao anatiny. et il est entré en lui. Zany no antony matoka amin'ny teny hoe inona ny fiantraikany ny finoana ho an Jesosy sy ny fandraisana ho an Jesosy. C'est pourquoi je vous demande quel est l'impact du fait que tu as reçu Jésus. Araka ny voalaza Baiboly ihany koa, Selon ce que la Bible dit, raha tena nino a Jesosy ianao, si tu crois vraiment en Jésus, raha tena nandray a Jesosy ianao, si tu as vraiment reçu Jésus, dia tsy natao hanota intsony, tu ne dois plus pécher. tsy natao hanota intsony. Tu ne dois plus pécher. Indrindra moa ka hoe Surtout, efa ndroso tabatisy ianao, si tu as déjà été baptisé, tsy natao hanota intsony ny olona izay efa vita batisany rano na sitrika ato anaty rano. ceux qui ont déjà été baptisés d'eau ne doivent plus pécher. Aoriana batisa tsy hoe anao ezaka tsy hanota ianao, Après le baptême, ce n'est pas que tu vas essayer de ne pas pécher, fa la herin'Andriamanitra zay niasa tao aminao tamin'ny alalan'ny finoanao a Jesosy sy ny fandraisanao a Jesosy no nanafaka anao tamin'ny ota.
Mais c'est la puissance de Dieu que tu as reçue quand tu as cru en Jésus qui enlève le péché de toi. Ka ny fivampiainana eo aminao manokana Et le changement de ta vie personnelle no porofray lehibe fa mino an Jesosy tokoa ianao. est la grande preuve que tu as cru en Jésus. Ary porofray lehibe fa efa monina ao anatinao Jesosy. Et c'est la grande preuve que Jésus demeure en toi. Ataoko efa kitsika ny voalaza Paoly ao amin'ny Romanina toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafito. Lisons ce que Paul a dit dans Romains chapitre 6, versets 1 à 7. Zao ny teny Paoly apôstôly. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Inona ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany koa va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota hoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa naiza na izy isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho taky nanangana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry indray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Fa raha napiresina tamin'ny endrika fahafatesany isika dia ho taky izany koa amin'ny fitsanganany. Fa raha fantatsika fantoetsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny anombanany tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Mazava mihitsy ny fampianaran'ny Baiboly. L'enseignement de la Bible est clair. Raha tena nino an Jesosy ianao toka eto. Si tu crois vraiment en Jésus, toi Raha qui es tena efa ici, nandray an Jesosy ianao toka eto. si tu as déjà reçu Jésus, toi Raha qui es ici, tena manana Jesosy ao anatinao ianao. si Jésus demeure vraiment en Ary toi, indrindra ka hoe efa nanaiky natao batisan'ny rano nasitrika tao anaty rano. et par-dessus tout, si tu as déjà été baptisé d'eau, Ry havana manala toka eto. bien-aimé qui est ici, Azo antoka fa voaova ny fiainanao. c'est assuré que tu as une vie Tsy nouvelle. manota intsony ianao. Tu ne peux plus pécher. Tsy manota intsony ianao. Tu ne peux plus pécher. Fa matoa mbola manota ianao. Mais si tu pêches encore, Misy antony ao. il y a une raison. Misy antony ao. Il y a une raison. Na ianao tsy tena mbola mino. Soit tu ne crois pas encore, Na ianao tsy tena mbola manana Jesosy ao anaty. ou alors tu n'as pas vraiment Jésus en toi, Na mbola misy fanaratsy mbola tavela ao anatinao ao. ou encore il y a encore un esprit mauvais en toi. Karaha zay ny marina mila avoaka ny fanaratsy. Si c'est ce qui est la vérité, il faut chasser l'esprit mauvais. Fa raha ohatra hoe tena efa nino an Jesosy ianao, Mais si tu as déjà reçu Jésus, efa nandray an Jesosy ianao, si Jésus est déjà en toi, manana Jesosy ao anatinao ianao, si Jésus demeure en vita toi, batisan'ny rano ianao, tu as été baptisé d'eau, kanefa nanota ndray ianao, et pourtant tu pêches encore. dia zao no afatra Andriamanitra androany. Voici la parole de Dieu aujourd'hui. Mibeba ianao, Repens-toi. mangatà famelan-keloka amin'Andriamanitra ianao, Demande pardon à Dieu ary manapa-hevitra tsy verina amin'ny ota intsony ianao. et prends la décision de ne plus pécher, Tsy verina amin'ny ota intsony mandritra ny fahavelomanao eto ambony tany ity. de ne plus pécher pendant ton existence sur cette terre. Satria hiandrandra ny fahasoavan'Andriamanitra isika mandritra ny fahavelomana. Parce que nous nous attendons aux bénédictions de Dieu pendant notre vie. Kanefa rehefa ho tana mbola hita ao amin'ny fiainantsika manakana ny soavany an-danitra tsy ho tanteraka amintsika. Pourtant, les péchés qui sont dans notre vie empêchent les bénédictions de Ary Dieu ambon'izany d'arriver en nous. ambon'izany ho any an-danitra any amin'izay misy an Jesosy isika. Et par-dessus tout, nous allons vers le ciel où il y a Jésus. Ka dia aza manota intsony ianao. Alors ne pêche plus. Mibeba ianao androany raha nanota. Repens-toi aujourd'hui si tu Mangatà as péché. famelan-keloka amin'Andriamanitra androany raha nanota.
Demande pardon à Dieu si tu as péché aujourd'hui. Ny antony mantsy dia izao La raison, c'est ceci. tsy apiditra olona ao an-danitra mihitsy Andriamanitra Dieu ne va jamais faire entrer quelqu'un au ciel. na ametraka olona ao an-danitra izy Il ne va pas faire entrer quelqu'un au ciel. kanefa mbola manota le olona Si cette personne pêche encore, na hoe mbola milanja ota le olona ou cette personne porte encore tsy un mety péché, amin'Andriamanitra izany cela ne convient pas à Dieu. zandritra no antony natokan'i Jesosy zanak'Andriamanitra natao maty teo ambony hazo fijaliana C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié. natao maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy mba hitondra ny fahotan'ny olombelona izay mino azy Jésus a été crucifié pour porter le péché de tous ceux qui croient en zany lui. no voalaza Petera voaloha toko faharoa andimy efatra amby roapolo C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 14. voasoratra hoe nitondra fahotantsika teo amin'ny tenany teo ambony hazo fijaliana Jesosy Il est écrit que Jésus a porté nos péchés à la croix. ry havana malalo Bien-aimés, tsy mila olona milanja ota ampidirina ao an-danitra Andriamanitra Dieu ne peut pas faire entrer quelqu'un qui a péché dans le ciel. olona efa afaka tamin'ny ota sy ny falitony ty izao tontolo izao ity no eken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra Dieu accepte ceux qui n'ont pas péché dans le ciel. zany indrindra no antony matoka manentana antsika rery toga eto C'est pourquoi je vous exhorte tous hoe raha efa nino an Jesosy tokoa ianao que si tu as déjà cru en Jésus, efa nandray an Jesosy ianao si tu as déjà reçu Jésus, efa anatinao Jesosy si Jésus demeure en vita toi, baptisan'ny rano ianao tu as été baptisé dia d'eau, hoy aho hoe manava vavaka fifonana sy fibebana malaky androany dia androany ihany je te dis, repens-toi aujourd'hui même ary mankatà famelakeloko amin'Andriamanitra et demande pardon à Dieu. dia androany manapa-hevitra tsy hanota intsony ianao Et aujourd'hui, décide de ne plus pécher. na kariary na takonana asa manota intsony ianao Quoi qu'il advienne, ne pêche plus. fa raha toka manota tokoa ianao nefa ianao efa mpino efa olon'Andriamanitra Mais si tu pêches encore, alors que tu es déjà un croyant et un homme ou une femme de Dieu, hoe miny manota ianao nefa efa mpino efa olon'Andriamanitra que tu pêches encore alors que tu es déjà un croyant, un homme et une femme de Dieu, sa hitan'Andriamanitra ianao mandritra ny fahavelomana eto ambony tany tu ne verras pas Dieu pendant ton existence tsy sur azo terre. antoka ny diranao an-danitra Ce n'est pas assuré que tu entres au ciel. andeo hiteka mafo an'Andriamanitra isika Acclamons fort le Seigneur. zay ny amin'iny Voilà en ce qui concerne fa cela. tena afatra lehibe dia ity Mais le grand message, c'est ceci. tena afatra lehibe dia ity Le grand message, c'est ceci. amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika En tant que peuple de Dieu, amin'ny mahampino atsika en tant que croyant, tsy maintsy mitory ny filazantsara isika rehefa voavotsy fanantsika nous devons prêcher la bonne nouvelle quand notre âme est sauvée. mila mandeharaka baikony Jesosy a isika olombovonjy rehetra Nous devons obéir au commandement de Jésus, nous tous qui sommes sauvés. tsy safidy zao fanentanana ataoko anareo zao C'est une exhortation que je vous fais. fa didiny tompo C'est le commandement du didy tsy Seigneur. maintsy saterahana C'est un commandement satria ny obligatoire. fitoriana ny filazantsara ihany no any lala tokana mahavovonjy ny fanahin'ny olona mba tsy ho very Parce que seule l'évangélisation est le chemin qui peut sauver les âmes. zay ihany no lala tokana mba ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra dia ny amijena an'ity zao tontolo zao ity C'est le seul chemin pour que le plan de Dieu se réalise, celui de sauver ce monde. mitory ny filazantsara ho ny baiboly Prêcher la bonne nouvelle, dit la Bible. araka volasa Paoly ny filazantsara toriana no herin'Andriamanitra amijena zay rehetra mino Comme Paul l'a dit, l'évangélisation est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux tena qui croient. herin'Andriamanitra ny filazantsara zay toriana C'est vraiment la puissance de Dieu. no zany manentana antsika rehetra toka eto ao na lehilahy na vehivavy ianao C'est pourquoi je vous exhorte tous que vous soyez un homme ou une femme. manentana antsika rehetra toka eto ao na tanora ianao na efa zokiolona ianao Je vous exhorte tous que vous soyez jeunes ou déjà âgés. manentana antsika rehetra ao andao hitory ny filazantsara Je vous exhorte tous à prêcher la bonne nouvelle. lasa ho amin'ny olona fa efa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Annoncez à tous que Jésus a été crucifié. lasa ho amin'ny olona ihany koa fa nitsakana tamin'ny maty Jesosy Annoncez à tous que Jésus est ressuscité. amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika rehetra toka eto En tant que peuple de Dieu, amin'ny maha olom-boavotsy atsika en tant que personne sauvée, raha tena voavotsy tokoa ny fanahinao
Si ton âme est vraiment dia sauvée, andao isika rehetra hitory ny filazantsara. allons tous prêcher la bonne nouvelle. Manentana antsika rehetra ho amin'ny androany ity. Je vous exhorte tous en ce jour Tanterao ny sitrapon'Andriamanitra ray. accomplir la volonté de Dieu le Ny Père. sitrapon'Andriamanitra ray dia ny hamonjy ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity. La volonté de Dieu le Père est de sauver tous ceux qui sont sur terre. Efa antsika tsy anjery mihitsy akamba ilay voalaza Jaona toko fahatelo dia faina ambin'ny folo. Nous connaissons déjà par cœur ce que Jean a dit dans Jean 3. Voasoratra hoe fa toy izao ny mpiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mielo azy fanafiana mandrakizay. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ka iombona vision amin'Andriamanitra ilay nahary atsika isika rehetra toka eto. Ayant la même vision que le Dieu créateur, nous tous qui sommes ici. Tanterao ihany koa ny baikony Jesosy. Accomplis le commandement de Jésus. Melohany akarany ho any an-danitra dia niteny zao teny zao izy. Avant qu'il ne soit monté au ciel, il a dit ceci. Voalaza zany ao marika toko faina ambin'ny folo andimy fadimy ambin'ny folo. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 15. Teny tsy nataony ho andro apôstôly ihany. Il ne l'a pas dit seulement aux apôtres. Teny tsy nataony ho andro mpianatra fahiny ihany. Il ne l'a pas dit seulement aux disciples Fa d'autrefois. teny ho antsika rehetra toka eto. Mais c'est une parole pour nous tous qui Où sommes Jesus? ici. Jésus a dit, Mandehana ianareo. allez, Mandehana ianareo. allez, Mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra. proclamez la bonne nouvelle à toute la Ambarao création. amin'ny olona ny amin'ny Jesosy efa maty teo ambony hazo fijaliana. Annoncez à tous que Jésus a été Ambarao crucifié. amin'ny olona ny amin'ny Jesosy efa nalevina. Annoncez à tous que Jésus a été Ambarao enseveli. amin'ny olona ny amin'ny Jesosy efa tsakana tamin'ny maty. Annoncez à tous que Jésus est Tsy maintsy ressuscité. ataontsika rehetra izany. Nous devons tous le faire. Na iza na izy isika toka eto. Qui que nous soyons, Ka hoy isika hoe tena mino an Jesosy aho. si nous disons que nous croyons en Jésus, Tena efa nandray an Jesosy aho. que nous avons reçu Jésus, Sura ny tenako fa olom-bavotsy aho. si tu es sûr que tu es quelqu'un Raha de zay sauvé, tokoa ny momba anao si c'est la vérité, dia tsy maintsy mandeha mitory ny filazantsara ianao. tu dois vraiment proclamer la bonne nouvelle. Aza mandatsy ianao zany ianao ry havanao. Ne refuse pas. Tsy zao mpanompon'Andriamanitra no lavinao raha tsy mandeha ianao. Ce n'est pas moi, le serviteur de Dieu, que tu nies si tu n'y vas pas. Fa Jesosy le namonjy anao teo ambony hazo fijaliana no lavinao raha tsy mandeha ianao. Mais c'est Jésus qui t'a sauvé à la croix que tu vas renier si tu n'y vas pas. Lay Andriamanitra nahary anao ary namelanao velona teo ambony tany ity no lavinao raha tsy mandeha mitory ny filazantsara ianao. C'est le Dieu qui t'a créé et qui t'a mis sur cette terre que tu renies si tu ne vas pas proclamer la bonne nouvelle. Marina ke zany tena ambarako aminareo zany e. Cette parole est la vérité. Aza mandatsy andeha ianao. Ne refuse pas d'y aller. Tsy efa ianinareo ve tantaran'ny Jona? Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu l'histoire de Jonas? Andriamanitra ilay nahary azy C'est le Dieu qui l'a créé, no niantso azy qui l'a appelé. hoe mandeha any ianao ry Jona. Que vas-y, Jonas? Ambarao amin'ny tanàna Ninive fa horavana ny tanàna Ninive afaka efapolo andro. Annonce à Ninive qu'il va être détruite après 40 jours. Dia nanda Jona. Jonas a refusé. Tena nanda Jona. Il a vraiment refusé. Nga faly be tamin'izany Andriamanitra. Est-ce que Dieu était content? Nga nanao bravo tamin'ny Jona izy. Est-ce que Dieu l'a félicité? Tsy faly tamin'ny Jona Andriamanitra. Jonas n'était pas content. Tsy faly tamin'ny Jona Andriamanitra. Dieu ne connaissait pas Jonas. Zany tantara anaty ny Baiboly. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dia fantatrao ny fihafarany Jona. Et tu connais la fin de l'histoire. Ry havana malala manaraka ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, Atao vilesina ho antsika ny tantaran'i Jona. que l'histoire de Jonas soit une Atao leçon. vilesina lehibe ho antsika ny tantaran'i Jona. Que l'histoire de Jonas soit une leçon Aza pour nous. mandahany Jesosy ianao. Ne refuse pas ce que Jésus Aza te mandahany dit. Andriamanitra nahary anao ianao. Ne renie pas le Dieu Mandehana créateur. isika rehetra mba hitory ny filazantsara. Allons tous dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle. Ho anareo vehivavy toka eto. Pour vous, les femmes qui êtes ici, Spesial ho anareo zao teny hotoriko manaraka izao. cette parole est une parole spéciale pour vous. Aza variana mikarakara tokantrano sy vady aman-janaka fotsiny ianao. Ne sois pas distrait à t'occuper de ta famille et de tes enfants. Marina fa ndraikitra tsy maintsy tazominao zany. Certes, c'est une responsabilité que tu as, Fa maha olon'Andriamanitra anao.
mais en tant que peuple de Dieu ary amin'ny mahavehivavy anao toka eto et en tant que femme, dia mandeha ihana ho iaho mitondra filazantsara ianareo va prêcher la bonne nouvelle. tena mandeha ihana rahabaky teny Allez-y vraiment. fantatrao moa ry ranabavy Sais-tu, chère sœur, fa ny vehivavy ny olombelona voalohany ny lazan'Andriamanitra fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy que la femme est la première personne à qui Dieu a dit que Jésus est ressuscité? fantatrao ve zany tantara zany Connais-tu cette histoire? hoe vehivavy no nilazan'Andriamanitra voalohany fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Que c'est à une femme que Dieu s'est adressé en premier pour dire que Jésus est ressuscité. fantatrao ihany koa ve Est-ce que tu sais aussi? fantatrao ve ranabavy Sais-tu, chère sœur, fa vehivavy no nanambara voalohany teto ambony tany fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy que c'est une femme qui a annoncé en premier sur cette terre que Jésus est ressuscité? fantatrao ve zany fa ny vehivavy no nanambara voalohany fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Sais-tu que c'est une femme qui a annoncé en premier que Jésus est ressuscité? zay le voalaza ao amin'ny Matteo toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo C'est ce qui est écrit dans Matthieu 18, versets 1 à 10. ny anaran'izany vehivavy nilazan'Andriamanitra voalohany fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia Marie Magdalena sy Marie anankiray Le nom de cette femme à qui Dieu a annoncé que Jésus est ressuscité est Marie-Madeleine et l'autre Marie. ny tiako ambara amintsika rehetra toka eto Ce que je veux vous dire à vous tous qui êtes indrindra ici, fa ho anareo ranabavy surtout à vous, chères sœurs, ilain'Andriamanitra vehivavy ato amin'ity fiangonana ity Dieu a besoin des femmes dans cette église. ilain'Andriamanitra inareo vehivavy mba hanao ny asan'Andriamanitra Dieu a besoin que les femmes accomplissent l'œuvre de Dieu. ary azon'Andriamanitra ampiasaina ianareo vehivavy Et Dieu peut utiliser les femmes. tena azon'Andriamanitra ampiasaina ianareo vehivavy Dieu peut vraiment utiliser les femmes. anome ohatra aho Je vous donne un exemple. lay efa nambarako teo aloha Comme je vous l'ai annoncé au début, tamin'ny alalan'ny vehivavy no nanambarana voalohany ny fiantsakana ny Jesosy tamin'ny maty c'est à travers une femme que la résurrection de Jésus a été annoncée en premier. tsy maintsy ambara amin'ny olombelona rehetra fa efa maty Jesosy ary efa tsangana tamin'ny maty Il fallait annoncer à toute la création que Jésus est mort et ressuscité. dia tsy lehilahy no nanambara zany voalohany fa ny vehivavy Et ce n'est pas un homme qui l'a annoncé en premier, mais une femme. araka zany tena ilain'Andriamanitra ianareo vehivavy toka eto Donc Dieu a vraiment besoin des femmes. Vous tous na qui êtes iza na ici, iza ianareo toka eto vehivavy azon'Andriamanitra ampiasaina qui que vous soyez, vous qui êtes ici, Dieu peut vous utiliser. azon'Andriamanitra ampiasaina ianao Dieu peut t'utiliser. ka aza mandany intsony Alors ne refuse pas. aza mandany tsy andeha Ne refuse pas d'y aller. aza mandany tsy andeha Ne refuse pas d'y aller mba tsy sy ny fanenenana pour que tu ne regrettes pas. ohatra manaraka indray ty ambarako ity Et un autre exemple que je vais vous donner entiko milaza aminareo fa tena ilain'Andriamanitra ny vehivavy pour vous dire que Dieu a vraiment besoin des femmes. ary azon'Andriamanitra iankinana sy ateherana ny vehivavy Et Dieu peut s'appuyer sur les femmes. tamin'ny androny Ahasuerosy mpanjaka amin'ny Persia Pendant le temps du roi de Perse, dia nandalolana faran'izay mafy ny vahoaka jiosy le peuple juif a connu de très grands problèmes. ny bokyny Estera toko fahatelo andimy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fahadimy ambin'ny folo no manambara izany Nous voyons cela dans le livre d'Esther, chapitre 3, versets 13 à 15. tsy vakiko aminareo moa le tantara Je ne vais pas vous lire cette histoire, fa zao ny zava-nisy mais voici ce qui s'est passé. navoaka ny lalàna Il y avait une loi qui est sortie. nosoavin'ny mpanjaka ny didy Le roi a signé cette loi. fa ho vonoana sy ho arikana ao anatin'ny ray andro monja ny vahoaka jiosy rehetra tao sosana Que tout le peuple juif allait être exterminé et massacré en un seul jour. tena zava-doza no ny andro ny vahoaka jiosy rehetra C'était vraiment un grand malheur qui attendait le peuple juif. ny vaovao mafala nefa dia zao La bonne nouvelle, c'est ceci. efa fantatr'Andriamanitra tany aloha be tany io problema tsy maintsy andalovan'ny jiosy io Dieu connaissait ce problème des Juifs depuis très longtemps. ary efa fantatr'Andriamanitra ihany koa ny tokony atao ho famonjena ny jiosy olon'Andriamanitra
Et Dieu savait déjà quelle est la solution pour délivrer le peuple juif. Rifikonina rehetra toka eto Chère assemblée qui est ici, amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. en tant que peuple de Dieu, Raha tena efa nino an Jesosy anao. si tu as déjà cru en Raha tena Jésus, efa nandray an Jesosy anao. si tu as déjà reçu Raha tena Jésus, efa manana an Jesosy anao. si tu as déjà Jésus en toi, Hoy aho aminareo rehetra toka eto. je vous dis à tous qui êtes ici, Aza malaky kivy zany ianareo raha sanatria ka tojolana tapoka. ne vous inquiétez pas si vous avez des problèmes. Aza malaky kivy zany ianareo raha ohatra ka maritraritra ny fisehan'ny olana eo amin'ny fiainanareo. Ne vous découragez pas facilement si vous avez de grands problèmes dans votre vie. Satria raha tena olon'Andriamanitra ianao dia efa fantatr'Andriamanitra tany aloha be tany ny tokony atao anao ho famonjenanao. Parce que si tu es vraiment le peuple de Dieu, Dieu savait déjà depuis très longtemps quelle est la solution pour te délivrer. Araky ny nambarako taminareo teo, Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nandalo olana voaka Jiosy. le peuple juif a traversé des Fa izao difficultés. efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao mba amonjena azy ireo. Mais Dieu connaissait déjà la solution pour les sauver. Dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Et qu'est-ce que Dieu a fait à ton avis? Nifidy sy nanendry vehivavy Jiosy Andriamanitra atao vady mpanjaka. Dieu a choisi et désigné une femme juive pour être la femme du roi. Zany vehivavy nofidian'Andriamanitra sy notenren'Andriamanitra ho vady mpanjaka zany no ataon'Andriamanitra fitaovana amonjena ny vahoaka Jiosy rehetra. Cette femme que Dieu a choisie et désignée pour devenir la femme du roi était l'instrument pour sauver le peuple juif. Ny anaran'ny vehivavy io dia antsoina hoe Ester. Le nom de cette femme est Esther. Mahagaga angeriavana fiasan'Andriamanitra e. L'œuvre de Dieu est vraiment incroyable. Tena tsy takatra saina nge fiasan'Andriamanitra e. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu. Dikaniko ny tantara. Je passe l'histoire. Dia tanteraka tokoa ny teny nataon'ny Mordekay fa ho amin'izao andro zao no nanendrena ny Estera ho famonjena ny Jiosy. Et la parole de Mardoché s'est vraiment réalisée que c'est pour un temps comme celui-ci que Esther a été désignée pour sauver les Juifs. Ho amin'izao andro zao mihitsy no nanandratananao ry Estera mba ho famonjena ny Jiosy. C'est vraiment pour un temps comme celui-ci que tu as été désignée Esther pour sauver Ary les afaka Juifs. itsika amin'ny Baiboly Et si nous lisons la Bible, tena voavotsy tokoa ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. le peuple juif était vraiment sauvé en ce temps-là. Ry havana manala toka eto Bien-aimés qui êtes ici, nanolona problème lehibe nahazo voaka Jiosy. devant toutes les difficultés du peuple juif, Tsy nanendry na nifidy lehilahy Andriamanitra ho famonjena ny vahoaka Jiosy tamin'izany andro zany. Dieu n'a pas choisi ni désigné un homme pour sauver le peuple juif en ce temps-là. Fa vehivavy no notendreny sy novidiny ho famonjena ny vahoaka Jiosy. Mais il a choisi et désigné une femme pour sauver le peuple juif. Manambara izany fa tena ilain'Andriamanitra ny vehivavy. Cela signifie que Dieu a vraiment besoin des Ary femmes. azon'Andriamanitra ampiasaina ho famonjena olona marobe ny vehivavy. Et Dieu peut utiliser les femmes pour sauver une multitude. Ka hoy aho aminareo rehetra manarika ity fotoana ity. Et je vous dis à vous tous qui assistez à ce Ry culte, fiangonana rehetra, chère assemblée, ry ranabavy rehetra, chères sœurs, ry mademoiselle, ry madamo. chères demoiselles, chères dames, Ilain'Andriamanitra ianareo vehivavy toka eto. Dieu a besoin de toi qui es ici. Azon'Andriamanitra ampiasaina ianareo vehivavy toka eto. Dieu peut vous utiliser, vous les femmes qui êtes Amin'Andriamanitra ici. olona mahavita azy ianareo. Et Dieu voit que vous pouvez le Olona faire. mahavita azy ianareo vehivavy. Vous pouvez le faire, chers Andao sœurs. hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Ho antsika lehilahy kosa. Pour nous les hommes, Raha mandre zany vaovao lehibe zany ianao. si tu entends cette grande nouvelle, Vaovao lehibe mahakasika ny vehivavy. cette grande nouvelle concernant les Dia femmes, aoka nanamposika lehilahy. que nous soyons nous les hommes, Ka manapa-hevitra ihany koa. que nous décidons nous Hoe aussi, ity aho Andriamanitra. me voici Seigneur, Ity aho fa ilainao ihany koa. me voici tu as aussi besoin de Ity moi, aho fa azonao ampiasaina ihany koa. me voici tu peux aussi Ity m'utiliser, aho vonona andeha araky ny iraka ao. me voici je suis prêt à marcher selon tes ordres. Ry havana malala toka eto. Bien-aimés qui êtes ici, Ry havana malala toka eto. bien-aimés qui êtes ici, Amin'izao andro faran'izao. en ces derniers jours, Mitsangana ianareo vehivavy. levez-vous les femmes, Okito manday ianareo vehivavy. levez-vous les femmes, Ataovy mafana fo mihoatra noho ny lehilahy ianareo vehivavy.
Soyez plus ferventes que les hommes. Soyez plus ferventes pour l'évangélisation, vous les femmes. J'ai foi que vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment le faire. Reçois comme une grande leçon que vous, les femmes qui êtes ici, vous êtes Marie-Madeleine. Vous êtes l'autre Marie qui a été envoyée pour annoncer Jésus et la croix. Vous êtes Marie-Madeleine. Vous êtes l'autre Marie qui est désignée pour annoncer la résurrection de Jésus. Que nous le faisons vraiment de tout cœur. Que ce soit les hommes ou les femmes. Que les hommes annoncent tous l'évangile. Et que les femmes aillent aussi annoncer l'évangile. Si nous ne le faisons pas. Si vous les femmes, vous n'avez pas. Parce que vous les femmes, vous êtes nombreuses dans cette église. Et c'est pourquoi je vous parle. Ceux qui sont sauvés sont limités. Les sauvés sont limités. Je vous rends témoignage. Il y a beaucoup d'églises qui ont été créées grâce à ma femme. Et l'église a été créée. Et beaucoup de personnes étaient sauvées. Parce que c'est elle qui est allée en ce temps-là. Elle est allée visiter plusieurs endroits. Prêcher la bonne nouvelle. Elle a annoncé Jésus. Et l'œuvre de Dieu a été créée. Parce que ceux qui ont entendu l'évangile étaient sauvés. Mais si elle n'était pas allée, il n'y aurait pas ces personnes sauvées. Par exemple, personne ne serait sauvé en cas de personne ne serait sauvé à personne ne serait sauvé à Anji. Personne ne serait sauvé à Périph. Personne ne serait sauvé à Mapkun. Et personne ne serait vraiment sauvé. Parce qu'il n'y avait pas de serviteur de Dieu qui voulait y aller. Il y avait plusieurs raisons. Moi, en ce temps-là, je n'avais pas de temps pour y aller. Même si j'avais soif, je ne pouvais pas le faire. Mais que Dieu soit remercié. Mais il a fait une femme sur cette terre. C'est Madame Daniel, son nom. Elle a accepté le choix de Dieu. Elle a accepté l'appel de Dieu. Elle a accepté la volonté de Dieu. Elle est allée vraiment. Et le résultat, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment encourageant de voir ces personnes qui sont sauvées là-bas. Parce que souvent, nous restons à Antananarivo. Mais si vous avez rencontré ces personnes qui étaient sauvées, vous aurez pleuré. Parce que la plupart de ces personnes sont vraiment des personnes mauvaises. Ce sont vraiment des brigands. Mais leur âme est sauvée. Ils font partie du peuple de Dieu. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Ils iront avec nous dans la vie éternelle plus tard. Comment ils y sont arrivés? Parce qu'une femme s'est levée et a proclamé la bonne nouvelle. Et je vous dis,
Si vos parents spirituels dans cette église ont dia proclamé hoy aho la aminareo bonne vehivavy nouvelle, mandeha any tahaka nandehanany ko ianareo. je vous dis à vous les femmes, allez-y comme elle est allée. Ary tsy tamin'ireo toerana nambaraka ireo ihany akory no nandehanany ka namonjena fanany olona be dehibe. Ce n'est pas seulement dans ces endroits qu'elle est allée à sauver beaucoup Fa d'âmes, toerana maro no efa nandehanana. mais elle est allée dans plusieurs endroits. Toerana maro no efa nandehanana. Elle est allée dans plusieurs endroits. Tsy nitandro asa sarana izy. Elle ne s'est pas fatiguée. Tsy hoe midera vady mahay mandia aho. Ce n'est pas que je Fa glorifie, tiako ianareo vehivavy tonga eto ho tonga tahaka azy ihany koa. mais j'aimerais que vous, les femmes qui êtes ici, vous deveniez comme elle. Efa nisy fotoana niala teto Antananarivo izy sy ny ekipany. Il y avait déjà un moment où elle a quitté Antananarivo. Elle Nandeha est tany allée- amin'ny faritra Sava. elle est partie à Sava. Tamin'izany fotoana izany ratsy ny lalana. En ce temps-là, la route était mauvaise. Dia arabaky teny 5 andro teny an-dalana 5 alina teny an-dalana. Littéralement, elle est allée 5 jours sur la route. Tsy moramora nge zany liavany. Ce n'était pas facile, bien aimé. Na dia rano sotroina ary tsy misy. Il n'y avait même pas d'eau à boire. Na dia rano novana toalety ary tsy misy. Il n'y avait pas d'eau pour se laver, Fa dia niaritra ny mafy. mais elle a supporté ce qui Satria était nanaiky difficile ny antson'Andriamanitra. parce qu'elle a accepté la peine Vokatra de dia Dieu. nisy fanahy maro be voavonjy tany amin'ny faritra Sava. Le résultat, il y avait beaucoup d'âmes sauvées. à Ary raha Sava. misy fiangonana maro be indrindra amin'ny fiangonana refety Madagasikara dia amin'ny faritra Sava iny. Et s'il y a beaucoup d'églises réfies à Madagascar, c'est dans la région de Sava. Ka hoy aho hoe mandeha ihany isika rehetra mitory ny filazantsara. C'est pourquoi je vous exhorte tous à proclamer Mila la bonne antsika nouvelle. olom-boavotsy Andriamanitra mba hamonjy ny hafa. Dieu a besoin de nous qui sommes sauvés pour sauver les autres. Singaniko manokana mandeha ianareo vehivavy mitory ny filazantsara. Et vous, les femmes particulièrement, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Dia hoy aho hoe mbola sanao ve ny andany zany hafatra zany? Est-ce que tu vas oser renoncer à ce Mbola message? sanao ve ny andany zany antson'Andriamanitra izany? Oses-tu refuser cet appel de Dieu? Sa mbola angatakadro anao hoe avy alao afaka ray volana na afaka roa volana. Est-ce que tu vas demander du temps après Fa un raha mois ou 2 mois? fanentanako dia hoe zao dia zao manapa-hevitra ianareo. Mais je vous exhorte à y aller aujourd'hui même. Prenez la décision. Averiko indray hoe ianareo no Maria Magdalena, ianareo no Maria anankiray natao hitory a Jesosy sy fitsakana tamin'ny maty. Je répète encore que c'est vous qui êtes Marie-Madeleine et l'autre Marie qui est désignée pour annoncer la résurrection. Raisy ihany koa hoe ianareo no Ester. Et vous êtes aussi Esther. Ka amin'ny alalanareo vehivavy tonga eto Et à travers vous, les femmes qui dia êtes isy ici, olona maro be ho voavonjy. beaucoup de personnes seront Ho sauvées. voavonjy ny fanahiny. Leur âme sera sauvée. Ho voavonjy ireo izay manana olana. Ils seront sauvés ceux qui ont des problèmes. Azon'Andriamanitra ampiasaina amin'izany ianareo. Dieu peut vous utiliser. Azon'Andriamanitra ampiasaina amin'izany ianareo. Dieu peut vous Koa dia utiliser. mamototra teny aho androany. Et je relâche la parole Amin'ny aujourd'hui. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Vehivavy mahomby daholo vehivavy tonga eto. Toutes les femmes qui sont ici Vehivavy vont mahomby daholo réussir. vehivavy tonga eto. Toutes les femmes qui sont ici vont réussir. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Aza mangataka andro intsony ianao. Ne demande plus de temps. Aloha veritsika vakina lay oabolana toko faraka amin'ny telopolo manomboka amin'ny andininy fafolo. Nous allons relire Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10. Toy izao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Iza mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Engany ka ianareo ny vehivavy tsara indrindra eto Madagasikara. Que vous soyez ces vraies femmes de valeur à Madagascar. Manana valeur ianareo anatrehan'Andriamanitra. Vous avez tous de la valeur aux yeux de Dieu. Ka engany ka olona maro be tokoa no mandray ny filazantsara sy voavotsy amin'ny alalanareo. Que plusieurs personnes entendent la bonne nouvelle et soient sauvées à travers vous. Andao moliteka mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Andao moliteka mahafan'Andriamanitra ihany isika. Acclamons encore plus fort. Andao moliteka mahafan'Andriamanitra ihany isika. Acclamons encore plus fort. Dia zao ihany koa voasoratra eo amin'ny 2:1. Voici ce qui est aussi écrit au verset Matoky azy ny 11. fony lahy Le cœur de son mari a ary tsy confiance en mitsatra elle. fanambinana azy. Et c'est tout bénéfice pour lui. Matoky azy ny fony lahy Le cœur de son mari a ary tsy mitsatra confiance fanambinana azy. en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Tena mandry ny saiko tamin'ny fotoan'andro nanaovany ramatoa vadiko ny asa fitorian'ny filazantsara tamin'ireny toerana nambarako taminareo reny.
J'étais vraiment émerveillée quand ma femme a proclamé la bonne nouvelle dans ces endroits. vola be aloha ny lany tamin'izany a Beaucoup d'argent a été dépensé. fa ny nampahery dia hoe tamin'ny alalany sy ny ekipa niaraka taminy dia nisy fanahy marobe vovontsy. Mais ce qui m'a encouragée, c'est que c'est à travers elle et à travers son équipe que beaucoup d'âmes étaient sauvées. Marina tokoa ny voalaza amin'ny baiboly hoe mahatoky azy ny folon'lahy. La parole de la Bible est claire. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Et c'est tout bénéfice pour lui. Dia saorany Andriamanitra na fitahin'Andriamanitra nomena azy. Et que Dieu soit remercié pour la Ary andro azy bénédiction qu'il lui a rehetra donnée. toka eto Et aujourd'hui, tous ceux qui indrindra sont fa ici, ianareo vehivavy surtout vous les femmes, amin'ny anaran'i Jesosy au nom de Jésus, raha tena andeha ianareo si vous allez vraiment y dia aller, izay tondran'Andriamanitra ny vehivavy io ce que Dieu a fait à no cette femme, itondran'Andriamanitra anareo. Dieu le fera pour vous. Izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany vehivavy io Ce que Dieu a fait à travers no cette femme, ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa. Dieu le fera pour vous aussi. Andriamanitra taio amin'izany ty fiangonana ity. Seigneur, bénis cette Taio église. amin'izany ty fiangonana ity. Bénis cette église. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Mitsangana amin'ny toerana misy atsika isika. Vous pouvez vous lever. Andao hivavaka isika ka no tena ho an'Andriamanitra. Nous allons prier et donner notre vie à Jésus. Tena malora tena ho an'i Jesosy ianao. Donne ta vie à Jésus. Atsaka ny tananao azy. Lève tes mains. Andao hivavaka. Nous allons prier. Andao hivavaka. Nous allons prier. Mivavaha ianao. Priez. Mivavaha ianao. Prie. Sokafa ny vavanao. Ouvre ta bouche. Ho anareo toka eto. Pour vous qui êtes ici, Vaovao ianao toka eto. si tu es ici pour la première Tsy mbola fois, tena sury ianao tu n'es pas sûr fa olombovonjy que tu es sauvé, mino an'i Jesosy mpamonjy ianao. crois que Jésus est le Sauveur. Omety toerana ao anatinao izy. Donne de la place en toi. pour Raiso Jésus. izy hitra ao anatinao. Reçois-le dans ta vie. Amelany heloka ao Andriamanitra. Dieu va te pardonner. Amela ny fahotanao Andriamanitra. Dieu va pardonner tes péchés. Ary hamonjy ny fanahinao izy. Il va sauver ton âme. Dia zao ihany. À l'instant même, Rehefa voavonjy ny fanahinao. quand ton âme est Andao sauvée, hiaraka be sy ny maro. et avec tout le monde, Anohy tena ho an'i Jesosy. donne ta vie à Jésus. Hitory ny filazantsara. Proclame la bonne nouvelle. Anambarany amin'ny Jesosy Kristy. Annonce sur Jésus-Christ. Maty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Crucifié, Nalevina. enseveli Ary natsaka tamin'ny andro fahatelo. et ressuscité le troisième jour. Andao hivavaka araka izantsika rehetra. Prions selon cette Samy parole. hivavaka izy. Prions tous. Aseho le etaetanao an'Andriamanitra e. Montre ta soif pour Dieu. Tena mivavavy folo rehetra ianao. Prie vraiment de tout ton cœur. Toy izy mivavaka falorateny. Continue à prier. Tahaka ny Isaia. Comme Esaïe, Ity aho irao aho. me voici, envoie-moi. Ary mandehana tahaka Maria Magdalena sy Maria anankiray. Allez-y comme Marie-Madeleine et l'autre Marie. Aza misalasala laza fahefatsakany tamin'ny maty Jesosy. N'hésite pas et suis l'ordre de Jésus. Ary mety eza anao etsy tahaka ny Estera. Et sois comme Esther. Aza matahotra. N'aie pas peur. Aza matahotra. N'aie pas peur. Ombanao Andriamanitra. Dieu est avec toi. Ombanao izy. Dieu est avec toi. Sitrapony. C'est sa Amin'ny volonté alalanao dia ho voavonjy ny olona. qu'à travers toi les Samy gens soient mivavaka. sauvés. Continue à Samy prier. magnitentsika rehetra. Continue à prier. Toy izy vavaka ho antsika rehetra toka eto. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Omena voninahitra anao. Omena voninahitra anao. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Jesu, 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 umeko anao ny fiainako. Jesu, 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 umeko anao ny fiainako. Raha ny androko sisa.
sisa sise mula yenaku te atulswa nawe umbe kononi tienaku sari asu sisa sise mula yenaku te atulswa nawe umbe kononi tienaku Achakan tanana wasi. Rehetra toraitsika ny mpanompon'Andriamanitra ndra larakajy anohy ny fotoana. Alleluia. Dia mbola manatitra ny fiarabana ho antsika rehetra dia araka ny filazana efa natao sy ny fanentanana efa natao indrindra moa tonga ity ny andro androany inona moa no kalazaintsika androany eny tompoko fitsingerenan'ny tatinaterahany ray aman-dreny pasteur Daniel Landriana Ivravelona ka dia mamela ianareo mba hiaraba azy manokana miarabanao mba mandratra ny andro androany ho tafian'Andriamanitra fahaela velona na ianao anomezany lainahary ianao aneny andony lanitra sy ny tsirony tany anefana ireo adidy amanandraiky samaro izay napetrany aminao. Alleluia. Alors angamba asina joyeux anniversaire kely ny mpitendrisany a zavady tompoko aratsika teatanany zany makasitraka tompoko manaraka zany a dia rehefa misy anniversaire moa na misy fitsingerenany taona dia misy inona misy fanomezana dia anolotra fanomezana ho an'ny mama antsika androany 5 taona mama tsy sanatria mbola zazakely koa zany na tanora fa aoko mba fanomezana mendrika an'izay 5 taona izay no atolotsika androany dia angatanareo rahalahy ametraka harina eto aloha eto dia ao anatin'izay ny fandaminana dia tsika avy any arina no miroso aloha fa misy an'ireo tanora tagny fianaran'ireo androso avy any arina dia izy ireo no mitarika antsika eo aloha miakatra makaty aloha dia rehefa vonony ianareo tanora ao arina ao tonga dia mandroso avy hatrany fa tsy miandrela alefantsika ny feokira androson'izy ireo dia mandroso avy hatrany izy ireo tompoko makasitraka tsika rehetra manaraka ao arina an'ireo tanora ireo rehefa avy eo manatitra ny fanomezana ety androna tompoko.
Andriamanitra dia hiaragna abanareo ray aman-dreny aby dia hanao an'ity danse tenay tsy mba miala amin'Andriamanitra ro tarognay eto ka andeha agnay dia amin'ny fitiavana ro nomenay izay dia tegna ianao pasteur tianay ianao madama.
da ho iteka mafontsy Jesosy isika e. Dia misaotra an'ireo tanora naneo hafaliana tsy aravona noho ny tsingeritaona naterahany Ramatoa pasteur Daniel Ravelona izay feno 15 taona teo. Hotaina ny ery tanora reny ary dia ho mpitory filazantsara n'izy ireny. Mpitory filazantsara mafana fo dia ho iteka mafan'Andriamanitra isika. Alleluia. Dia ny filazana zany tahaka izao. Ho farana ny fotoana eto. Dia ho ana